Maro dia maro tokoa ny dingana izay vao tonga amin'izao hoe toerana ma commandante compagnie de la gendarmerie à l'aéroport international d'Ivato. Izaho moa no vehivavy voalohany ato anatin'ny gendarmerie mitazona izay andraikitra izay. Ny asanay zany tena hoe mampandeha ny aéroport ray manontolo mihitsy. Nomboka fidirana ka hatrany amin'ny côté piste zany dia andraikitray daholo zany izay rehetrarehetra izay. Izaho vehivavy voalohany voatendry tatana sirana permanent de Nosbe. Anisan'ny andraikitra sahaniko miaraka amin'ny ekipa entiko, ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana ny foto-drafitrasa, ny piste, ny aérocard sy ny tarmac araka ny fenitra iraisam-pirenena. Manao ny asa toy ny vehivavy rehetra, fa rehefa any amin'ny asa kosa dia mipetraka amin'ny maha hoe lehibe ny vondron-tompom-parotry ny gendarmerie izay. Noho ny asa sahaniko fa indrindra koa amin'ny marinay dia tena zava-dehibe ny fahaizana mandamina fotoanako, ahafahako mikarakara sy miaraka amin'ny ankonako, ary koa manatotosa ny asako. Rehefa any an-trano tsy mieritreritra asa, rehefa tia ampiasana zany dia miasa jusqu'à fin de vacation zany. Manana fahatokisana amin'ny tenanao, manana ihany koa tanjona amin'ny fiainana, viser l'excellence, izany hoe manao ny tsaratsara kokoa noho ny izay vitako androany. Ny sakatsakana sinsikera misy foana, fa mila faharetana sy fiaretana tiana tratra tanjona, aza mora kivy. Vavaka ianao zany iny voalohany tsy maintsy iny foana no entinao voalohany, tena ilaina be ny fahatokisantena rehefa manao zavatra tiavina ny asa. Za zao 30 ans de service fa mbola vonona foana zao.